Mbola mahafaly hoe ry havana malala rehetra amin'ny tompo miarahaba antsika tsirairay avy. Mahatratra izao asabotsy fahatelo ny volana janoary taona 2024 ato anatin'izao sakafom-panahiny izao ary hibanjinantsika ny lohahevitra manao hoe mahefa ny zavatra rehetra ny tompo. Hivavaka isika. Ry tompo Andriamanitra rainay eo misaotra anao izahay fa Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra tokoa ianao ka niaro anay nandritry ny alina maizina eny, nanome anay indray tombonandro pahavelomany, nomenao indray izay maharaim-baovao, navaozinao ny heri-tanjaka fahasalamana ty anatinay, menao izao fotoana izao ihany koa izay mbola ahafahanay indray mihaino, miaina ny teninao satria ny teninao aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Tompo, mitenena aminay ary fa vonina ny aino anao izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary havana ny sakafom-panahintsika amin'ity anio ty dia arak'izay hita ao amin'ny Efesianina toko 4. Efesianina toko 4 ny 9 sy ny 12 no voalahatra ho antsika. Efesianina toko 4 sy ny 12 toy izao mifakin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny, mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahantsika na heverintsika aza, araka ny hery izay miasa ato anatintsika. Ho azy neny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay. Amen. Ray masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Anapaka-amponareo ny ry havana malala rehetra amin'ny tompo ny fiadanan'i Kristy. Amen. Ny epistily ho an'ny Efesianina moa Paoly no nanoratra azy, ny apôstôly Paoly nanoratra azy ary tany amponja izy nanoratra an'izao epistily zao ary izao no mahatonga ny anaran'ity epistily ty hoe epistily ny fifantorana, ny Efesianina, ny Kolosianina, Filipianina, reny ananina rehetrarehetra reny, tena hoe epistily soratan'i Paoly izy raha mbola voafonja, satria izay le ilazana hoe epistiliny fifantorana. Ary tamin'ny fotoany tsarotra raha ty Efesianina toko 4 ka hatrany amin'ny Efesianina toko 4 ity de tena hoe tao anatina fotoan-tsarotra izay niainan'ny apôstôly Paoly manokana mihitsiny izy, ary na de teo ary zavatra izay nampanahy azy dia tsy nitaraina tamin'ny tsy ny fitarainana zany no nisoratany tao amin'ny epistily io fa fampaherezana sy fampioriana mpinoana ho an'ny fiangonana ao kosa. Rehefa mijery isika nefany raha ity Efesianina toko 4 ny 20 sy ny 120 ity de tafiditra ao anatiny ny atao hoe doxologie ity 120 sy ny 120 ity. Ny atao hoe doxologie dia fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ty matetika nefany de lasa ataon'ny olona any anatiny ny atao hoe tsodrano, dia fahadisoanay mpitandrina na ny mpitarika moa zany izany hoe mampiditra ny ty ao anatin'ny atao hoe tsodrano, fa ty de atao anatin'ny atao hoe doxologie na le hoe fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ndeo zaraintsika anankiroa io. Rehefa ao anatin'ny tapany voalohany na ny 120 de tena miresaka mihitsiny ny hoe ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra. Lay hoe mihoatra noho ny zavatra rehetra de io lay teneny ao amin'le farany 120 araka ny hery izay miasa ato anatintsika. Mihoatra noho ny hery izay ato anatintsika zany io, lay hery maha olombelona tsika zany resahana eto. Eny, mihoatra lavitra noho izay rehetra
angatahintsika na heverintsika azy. Izany mahay mihoatra lavitra noho izany de eo am'izay le lazainy hoe Kristy Jesosy. Kristy Jesosy mahay mihoatra lavitra noho izay eritreretintsika, noho izay heverintsika hoe herintsika na izay angatahantsika. Izay le resahana eto zany a, fanomezam-boninahitra ho an'ilay mahay mihoatra lavitra. Loha hevitra banjintsika am'ty volana janoary ty hoe mahefa ny zavatra rehetra ny tompo. Eto zany de tena tenenina mihitsiny hoe lay hery eto anatintsika, lay hery eto anatintsika le lazaina hoe dunamis ohatra izy ny teny grika, de entina ilazana force anankiray izay manova zavatra. Itsika zany no ny hery napetrak'Andriamanitra ato anatintsika de mahavitatsika ny manova zavatra. Napetraky Jesosy tao anatin'ny mpianana ohatra, ny hery lay atao hoe dunamis, ka inona ny vokany? Lasa rehefa niverina avy nirahana reo mpianatra reo de niteny tamin'i Jesosy: Jesosy, na ny demônia aza manaiky anay noho ny anaranao. Satria nahoany? Nisy hery napetraky Jesosy Kristy tao anatin'ny mpianatra, tao anatintsika tao, ka nahavitatsika an'ireny zavatra reny. Misy ny olona manasitrana ny mosoaran'iry Petera manasitrana, ny alokiry Petera mahasitrana, zany eny ny taloha e. Kanefa vokatr'ilay dunamis, vokatr'ilay hery nomena Andriamanitra antsika zany, fa nolazainy eto de ho an'izay mahay mihoatra noho izany rehetrarehetra izany. Zany hoe Andriamanitra ilay tompon'ny hery sy fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, zany ny resahana eto. Inona ny lesona tsoahana am'zany? Ny lesona tsoahana am'zany revana de izao: miankina amin'Andriamanitra lay mahefa ny zavatra rehetra, miankina am' Jesosy Kristy lay mahefa mihoatra noho izay heverintsika, fa haintsika, ny fahaizantsika, ny am'izao fotoana izao moa mizesta mihitsy ny misy ny intelligence artificielle sy ny sisa, ny chat GPT sy ny Gemini. Ny sasany le manamboatra sary lasa mizesta be ry zalahy, mipetraka eo akaikin'iry Barack Obama, nefa ka izy tsy tany akory fa ny intelligence artificielle no nanao an'lay izy. Kanefa miankina tanteraka amin'Andriamanitra izay nanome saina an'ireny olombelona reny. De io le teneniko teo le hoe hery miasa atao anatintsika, lay hery nomen'Andriamanitra atsika ka nahavitatsika nampiaiky ny demônia. Zany anie lay hery nomen'Andriamanitra atsika, kanefa atsoina isika hiankina am'ilay mpanome ny hery, fa tsy am'ilay olona zay nomena hery. Ianao zany de atsoin'Andriamanitra hiankina tanteraka amin'Andriamanitra, fa tsy amin'ny olona, tsy amina vatan-kazo, tsy amina faty, ny razana, fa amin'Andriamanitra lay nahary an'ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Satria ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra mihitsy, mahay manao mihoatra noho izay eritreretinao, mihoatra noho izay angatahanao. Tonga am'le fitenin'ny olona tsy izay lazain'ny olona tompo, fa izay lazain'Andriamanitra izay mihoatra noho ny zavatra rehetrarehetra. Ny faharoa ry havana de izao, amin'ny andiny faha raika amby roapolo ao hoe: ho aza anie ny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'i Jesosy Kristy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay, mandrakizay. Amen. Fa maninona moa natao mihitsy n'le izy hoe mandrakizay, mandrakizay? Tena eto le entina ilazana an'ilay voninahitr'Andriamanitra no atolotra azy amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra, amin'ny situation rehetrarehetra, de apetrao ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, resaka zavatra aminareo aho. Indray andro a dia nisy tovavy anankiray zay atao hoe Felana, tany a Madagasikara tany io Felana io a, ary io a dia atleta. Le hoe atleta zany de le mpiazakazaka.
isan'andro io fialana io a dia hitako eny amin'ny terrain miazakazaka ary misy coachany eo zay manampy anazy miteny aminazy rehefa zao ianao de mila miasakasaka mafy be, rehefa zao ianao de mitempere, rehefa zao ianao de zao ny atao. Tena mampianatra anazy io coach io. De nandeha ny fotoana raikitra ny compétition nahazo voalohany kala. Iza no norahany olona, iza no bin'ny olona, izy felana ny obin'ny olona oe sady nybatabatany olona de le atsipy ambony atra atsipy de tatazana atsipy de tatazana atsipy de tatazana satria na andresy fa vo vita le nataon'ny olona de nataon'ny felana de niala teo malaky izy de lasa izy nandeha nakany am'le coachany ary le coachany no fieniny voalohany tena ianao ny tena mendrika an'izao. Tena olazaina am'izany rehetra zany ry havana de izao marina tokoa fa nomen'Andriamanitra hery ianao manaiky anao de marina tokoa fa nomen'Andriamanitra intelligence ianao azonao ny diplôman'ny ingénieur sy ny sisa. Marina tokoa fa nomen'Andriamanitra fahaizana ianao ka vitanao ny nanamboatra an'ireto karazana logiciel sy ny application sy ny sisa rehetrarehetra ireto. Fa asadinoana nao vinanao vina ry havana fa voninahitr'Andriamanitra no mila asehonao am'izany rehetrarehetra zany. Ny voninahitr'Andriamanitra no mila asehonao an'izany rehetrarehetra zany satria verina any am'le andininy faharoapolo izy le mahefa ny zavatra rehetra, izy le mahay mihoatra lavitra no io ataonao io, no io fahaizanao io, fa izy nametraka an'izay tao anatinao mba ninona, mba hahatonga anao ahay ka hahatonga anao hanome voninahitra ho an'Andriamanitra. Miankina amin'Andriamanitra ilay tompony ny fahaizana, tompony ny hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, ary omeo voninahitra izy amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra, amin'ny toe-javatra rehetra rehetra. Ivavaka isika ry havana. Misaotra anao zay ry Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra, lay tompony tompo, mpanjaka amin'ny mpanjaka, dokotera ambony dokotera rehetra ianao. Misaotra anao zahay fa anao tokoa ny hery rehetra ny an-danitra sy ety ambony tany, ary ianao no manome anay hery kely sy ngaingely amin'ny herinao mba hahatanterahanay zavatra be ety am'izao tontolo zao ety. De indreto zay Andriamanitra iankina tanteraka aminao satria ianao ny tompony reny rehetrarehetra ireny, tompony ny zavatra rehetra ianao ary mahay ny zavatra rehetra ianao. Andriamanitra misaotra anao ihany koa zay ary manome voninahitra anao zay ny amin'ny fiainanay rehetrarehetra mihitsy satria tsy toy izao zahay raha tsy anao. Ny fahasoavanao no mahatoy izao anay ary isaoranay sy ankalazanay anao tsy tapaka izany. Ataovy eo anatin'ny fonay ary zany Andriamanitra amin'ny androm-piainanay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Eny ary havana de samy hitahin'Andriamanitra indray tsika rehetra. Mirary soa daholo.